baskety irenantsika kely basketball karazany faninanana fialamboly ihany izy ity baskety 3 contre 3 amina hetsika ali up zay karakaraina ny zareo avy eo amin'ny championnat basketball ao ihany ka dia mitondra fanazavana mikasika indrindra ity ny tompona andraikitra izany baskety ali up izany. Arkitantsika zao moa zany mbola toy ny éliminatoire ny Alioupe ary foot de foot koa ny olona satria eto amin'ny palais des sports izy eto amin'ny ville falivolo ny tanora fa maka sady mankafy basket tena mahafinaritra sady misy niveau be 3 contre 3 ny resaka afapora zay organisateur manokana ary amin'ny anio mamaraparana ny éliminatoire ny 18 manomboka ladra zany miverina indray milalao miaraka amin'ireo quart de finale sisa. Ino moa zany tena atao hoe tanjona foto-kevitra tiana nampitaina tao anatin'ity aleo tiana nampitaina zany dia mampita ireo tanora rehetrarehetra zany hoe io ny baskety anisany nahazotsika fahombiazana natato ato 3 contre 3 nahazotsika medaly volamena ary mba mametraka an'le nofinofy any anatin'ireo tanora satria zay anisany politika hoentin'ny RDG moa zany anatin'ny fitaizana ireo tanora rehetrarehetra ireo dia zay eritreritry zay mihitsy zany no tiana ampitaina hoe ianao io afaka mety manao jeux olympiques ato ato zay zany zany hoe namaly ny antsony nareo mpikarakara ve zany ty basketball na ny mpilalao tena namaly mihitsy satria tena voro maro dia maro apitsy mbola lady ngamba mbola voro eny isan'ny olona ho avy afa-po manokana misy raha zay mpikarakara.